za tsy miabo fa raha bonanareo miteny reto tsy malaza no zaza tena ataontsika anao double estrade eo 13 mai de samyaka micro de za mitanky avoaka akinareo mitanky avoaka anareo c'est qui va gagner le peuple malgache izy any tena andehanan'olona akeo ataontsika andeha tongotse atsika afaka mandeha vity izy ka tsy anareo teny merina io avady teny côté koa izy ka andeha vity satria atsika andaotsika andeha vity de ho avy ity baolina kitra ilahatra ratsy reglenareo zay zavatra zay mbola anampy kely le teny bolida teo kena momba ny Ronaldo za misy respect aminao ianao zoko ianao hainao koa haiko anao fa mirespecte ana tsara fa zavatra tenena tao amin'ny vidéo kosa tsy de ankasitsahanay loatra fantatsa efa rahantsika malaza nefa io na de bariatsana io raha bariatsika foana io ary araky ny vaditeneko hoe barianaiky io zay teo alohan'io de zay zao mijoro ho anatsaranan'io bariatsanina io zay mijoro amin'io fa ny vidéo nataonao mikasika ny hoe tsy nahazo médaille tsy haiko maninone tsy haiko zao hoe momba anay daholo io voatena daholo moa zany le za moa tsy voateny fa noho zay le zay ho mialina zany de hoe tsy nahazo vola hoy zany zay efa samy manana volany io efa samy navita amin'ny fiainany daholo io fa zany hoe zay mijoro fotsiny zay momba ny bariatsanina fitakinan'ny prize money ka noho izany nataonao amin'ny fédération amin'ny baolina kitra malagasy de ataovy le animation ataovy le fanomezana zany nitiavanay anao satria lasa misy moral be zay fa mba fangatahako aminao fotsiny ny Ronaldo manaja anao araiko tsara zao fa zany koa ajanao fa aiza atao miteniteny aiza midikiditra miresaka baria ohatra hoe miteniteny zavatra tsara fa tsy mety reny sady le misezizesta miaraka amile médaille ohatra zao non nahazo l'ordre de mérite non c'est bien on est content pour toi faly aminao zay satria hoe nahazo hatramin'ny Ronaldo nahazo ordre de mérite maro n'olona zaloa tam'ireny fa zay fa noho zay le pakafianao tsy zaloa am'izany fa faly am'izany zay fa mba aiza tao an'izany kosa rehefa mba tonga am'izao fotoana am'izao toerana misy anao zao misy anao zao ianao aiza de ankalanao be ohatra zany fa tsy mety izy baolina baria de raha ihany falinareo tamin'ny 2019 falinareo hatramin'izao c'est bien on est content mais il faut savoir parler quand est-ce que tu dois parler de barrière dans quel moment misy fotoana daholo itenena zany fa tsy tonga de indray mandeha eo de eo satria hoe ito zao vaovao ty zao bariatsana vaovao de ino ny idiranao non ao anatin'ny fotoana fanorena sy ny fanavozana motsika izao de indrindra fa hojerena manokana mikasika an'izany hoe politika amin'ny fanatanjahantena sy ny amin'ireo ataontsika hoe ny hariny vonina pirenena raha pitso raha afaka pitso ahoana ny amin'izy ireny satria izany de isan'ny ady hevitra be ohatra ny mahabe resaka amin'izao fotoana izao ny amin'ireo ataontsika hoe valika sasara na valika tsemboana tokony hositrandreo tanora mpilalao nandrafitra ny ekipa pirenena amin'ny baolina kitra zay ny ady ny tombontakany Afrika ao an'ireo mpilalao zay tsy pila ravinahitra fa milalao eto toerana ny tranony zany zay lasa mitsikilany amin'ny sportsika fa iny tena mampiady hevitra hatramin'izao hoe fa ahoana marina isaky ny hoe misy vola azontsika tahaka an'ireny de ohatrany hoe misy olana misy zavatra mitranga foana tsika ve ny tena hoe le mpitantana ve ty vola sa ahoana marina fa hafahafa le izy satria tena hoe nokatsanana zany raha nikajikajy tany aloha de asa hoe manahona fahitako an'izy aloha hatramin'ny zavatra mihitsy de tsy ampy ny serasera tsy ampy ny mangarahara ao anatin'ny fandehandraha satria efa mandeha ny fitakiana efa mihoatra lavitra ny rindrina zany efa mivoaka ny rindrina efatra zany ny amin'ny resaka satria de mitonga eny tambazotra sosialy de rehefa manomboka tonga eny moa le izy de ohatra ny somary voaviravira ihany zany fampisintomana de zay vao mandeha ny karazana fanazavana hoe satria ny zavatra tsy maintsy nalotary tsy maintsy nyston'ny anina tamin'izao tsy maintsy de zay hoe tsy nangarahara tsy voaresaka tany aloha zany efa tiarina rehefa miakatra avo be satria hatramin'ireo mpilalao tranainy zay mba miady ho an'ny tombotsoandreo zandry kely tateo arina zany de mampiaka be eo koa mikasika an'le izy zay vao mivoaka ny karazana fanazavana fanampany zao ny antonantony nampiena ny vola tsy araky ny kady tany aloha tany aloha tsy nisy resaka hoe droit na division TV zany fahita lavitra
damoka te de hoe nangalana vola tahaka an'izao Ka zay de ndray- tena ohatrany hoe very ankilaila le izy tena nandeha araka ny tokony ho izy tokoa ve sasanatren'ny vava ohatran'le any anaty fitantanandraha mpanjakana ihany hoe tsy tonga ny amin'ny tena ampiasana azy ny vola fa samy mikantsana arak'izay hoe maty volana sainy eny de zay le ilana hoe mangarara araka ilay teny Brito teo Ia. tena manahirana mbola mety tantara mitombo izy iny zany de hitantsika hoe ihany ny fivoaran-draharaha fa ty volana oktobra ty de verina fa volana andaminan-draharaha ka anisan'izany eo anivon'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny baolina kitra moa anisan'ny mahabe resaka fa misy taranjafa ihany koa zay mahabe taraina fa io moa zany aloha zao no malaza azy io no ataontsika hoe karazana hoe populaire en ce moment ozy izy neny amin'ny Facebook zay ho rahantsika kaiky sy asina fain kely aloha samy de hiditra amin'ny votoatin-draharaha ihany koa tsika inona ny gouvernement mahabe resaka manahoana ny affaire Ravatomanga mbola tantara mitohy manahoana ny perquisition de mbola tsy mijanona inona ihany koa samy manana ny fomba makiny azy atomboka ve izy io ry ny eo anivon'ny fanoherana ihany koa nidina an-dalambe nidina teny amin'ny kianjo fa efa tena mpanohitra ve reny zay aloha ny sara mitranga am'izao fotoan'izao misy zany firesaky ry Ramatoa Rina Rakotomanga zany zao anisan'ny teny hoe sany lozany namany de mba hoe raha manapa-karera ny filovam-panjakana am'izao de ohatrany hoe raha mitalatala zany raha ny firesany hoe manao fokoanan'io ka tsy miantso azy ireo de isy raharaha eto tsy isy raharaha vanina raha ny firesany asa hoe inona moa le tena hoe ho ataony ao anatin'izay fa de zareo aloha mbola manizingizina hoe tsy lanim-bahoaka ny fitondrana ankehitriny fa ry zareo ny lanim-bahoaka tena zay hoe le tendance am'izao fotoana zao ohatrany hoe mampatsiahy ihany mantsy ndraindray ilay ririn-dasa tsy tsarony ty manahirana be fa tena ka miresaka lanim-bahoaka mahatsara zareo satria lanim-bahoaka anke le solovam-bahoaka maro be reny fa ny aly nefa nivadika le izy satria zay mitsoka ny rivotra efa mitsoka ny rivotra efa mivadika ny pejy de tokony ho fanazavany zareo de faharoa ihany koa hoe za zao mba nieritrehitra le olo mbo fidy akoatran'ireny le manao an'leo majorité présidentielle tokony mba teo anilan'izy ireny satria olo mbo tendry zany zao le somary mitarika an'ilay raha le zavatra resahany tokony fahalamana teny amin'ny 13 mai de nakeny amin'ny ACC de nakatra plateau olo mbo tendry zany reny rehefa olo mbo tendry zany moa zany de hoe tapaka finanana zany le izy raha ny tena marina tapaka finanana le izy de mety mba mivadibadika kely eo ny lela zany mba ohatrohatran'izay satria ny olo mbo tendry ny olo mbo fity mba na za zao ny andro le hoe mba tokony joro teo satria fa nisy fanomanana andro vitsivitsy loha amin'ny sabotsy fotoana fa le olo mbo fidy zany na hoe eo anivon'ny tanàna io na eo anivon'ny eto Tananarivo renivohitra misy olo mbo fidy rasolom-bavombaoka zao efa nisy niaraka tam'le maro anisa le nakany an'le majorité présidentielle ary le tena tsy nampozina mihitsy ka zay le tiako antanina hoe zareo zany zao efa monsieur désolidarisé ao anatin'le izy fa olo mbo tendro le mijoro fa le olo mbo fidy efa zay le satria ny olo mbo fidy de misy olona ao arinany misy mifidy azy ny vahoaka de zay zany le reto olo mbo tendry reto zany zao ohatrany hoe misy resaka paillement misy resaka paillement zany ao anatin'le izy hoe miaraka aminay de efa mba misy ekitolotolotra zany ao anatin'le izy mbola zay ve le ifampitezana zay ve le anaovana le izy zay le satria nifanaraka tam'le izy de mandeha le hoe tsy apefilo tsy anana misy fizarana vola zay ohatra zany de lasa grevitsinto zany le mandeha zany misy tsy resy lahatra mihitsy ao anatin'le izy igny efa miondrikondrika tsy farisendahatra fa hoe ny filoloana ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny photoshop koa na piady hevitra tena zany nefa nisany nahatonga an'le hoe mbola fotoana zany hoe zao resaka hoe fa hoe aona re zany hoe lasa arefarefa le politikelangelanga veniny mbola hitolana an'le izy navory olona hatramin'le tomasandro tsy miala eo raha tsy tonga ny olona zay nytoanana azadiny fa hoe tena sarotsy miova fa ny luminosité ohatrany somary hoe mila mijery tsara koa rehefa manjifa ny zavatra mitranga eny anivany tambazotra serasera sao de lasa hoe indro any horaire ozy izy ny fiteniny vazaha fa zadino ihany koa fa hoe lalàna malagasy ihany koa de fa tsy mamela an'izany hoe olona mizaka sopirenena vahiny mbola hitarika zavatra eto na amin'ny lafiny politika na amin'ny lafiny rara tsy mamela an'izany ka tokony heritrehitra satria olona mba heverina fa manana ny fahaizana ambony satria ao anatyrehetrarehetra tsy no mivoy an'le izy ary zary mahita le hoe misy faneho-kevitra ataony ohatra le ministre ny fanabeazam-pirenena taloha
zay nge tena mba manto hoe tokony mba manao bilan izy zao manao bilan nandritry ny fotoana tantanana zany fanabeazam-pirenena zany nanahoana ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara sy ny fampianarana eto aiza nisan'izany hoe CEPE very toko raha falimanana dia misy fuitina sujet zany nge tena manahirana raha ohatra hoe antanina ny mpampianatra sy ny mpanabe amin'ny akapobe nina moa zany tena mba tompontsoa na hoe azo amin'ny lafiny maolona fotsiny zany fiahinany maolona question humanitaire fotsiny zany tamin'ny fotoana tantanany olona io tamin'izany misy tena fanabeazana dia tena mba tokony mba mieritreritra zany hoe inona zany le mbola hotoizina ve zany le fahampotena efa tsy resahana tsony resaka bombo suicide tsy resaka hoe sy resaka hoe panier garni zay ataona avy misy fa hatraminy hoe natonga avy any tao ohatra dia mba manao tombana zany tsy hoe manao tombana moa zany manao jerikihana hoe tena manao atao évaluation zany hoe inona ny vitany satria be dia be nge ny fitaraina na eny ihany toko raha fahalamany hoe tany ohatra zao hoe ny mpiasam-panjakana voakasika izany teo anivon'ny mpampianatra sy ny mpampianatra dia isan'ny maro an'izy ao anatin'ny mpiasam-panjakana tany amin'ny taona firy moa nisy fampiakarana ny karama-mpiasam-panjakana farany tena efa ela ka niado amin'izany ve zany le ministra io zany satria tamin'ny fotoana fa tompona andraikitra anaty gouvernement izy ray zay faharoa betsaka ireo karazana hoe tombontsoa kely mba tokony hositrahan'ny mpianatra sy mpanabe indemnité de cré ny indemnité de logement ny indemnité de loyement sy ny tsisa dia mba mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny tena mba vita zany tao anatina zany raha misy sihatra mitaraina sy mbola manao fitakina mandraky ity ny andro any anoho zay hoe tsy fijerena tao anatin'ny taona maro zay dia ny mpampianatra mpanabe tena hoe hatramin'izao mbola misy dia zay nge izy hoe misy ny fitakina misy ny etso-bahoaka mofanarenana zany satria dia nikorosofahana ny sehatra rehetra ary voakasika izany ny sehatra ny fanabeazana dia hoe raha olona nitarika sy hoe tena lohany tao amin'ny sehatra ny fanabeazam-pirenena dia ohatrotrandreny zany ny zavatra asehony hoe tsika dia tsy manaiky nefa misy zavatra ara-dalàna resana efa ny fitsarana avy momba ny lampanorena gardien de la constitution ary ihany koa mijoro rafitra ao anatin'le hoe isina hoe paix social dia enao ndray zany totra ny hafahafa be zany hoe zany ve ny fomba nitondrana ka le fanabeazam-pirenena teto normal be raha ohatra zao le situation eto amin'ny tanàna eto amin'ity firenena ity zany raha le anankiray moa zany efa tsy resahana iny efa tsy resahana iny fa zay nisan'ny antom-pisiny amin'le hoe izy dia tena mpanao ririn-dasa tsy tsaroana raha hoe le anankiray zany resahana mpanao ririn-dasa tsy tsaroana hoe nomaly dia lasa nomaly fa zay zao ny eto dia ohatran'izay zany tsy dia gaga tsy ho gaga mihitsy amin'izay hoe fa niokeviny sy nisisa fa mino fa isy fitsarany ihany zay amin'le hoe misy le hoe mitsahaketrika sisy hoatapitrano dia ho hitantsika eo ihany moa zany ny fivoaran'izany rehetrarehetra ny sina fahinkely loatra samy madehany amin'le gouvernement fa mety mbola hiverenan'ny olona ny amin'iny rehefa avy eo ny amin'le gouvernement ny nambaran'ny colonel Michael tamin'le aviniona tamin'ny Jarotary tamin'ny fanirina ny anay hoe mba alohany amin'ny lady maly zany hoe alady farafatarany raha ny fanirina ozy teniny fa izy tsy nyteny hoe tsy maintsy na tsy zay zany le izy satria saminy andro maly dia hoe fa hoany sarotra ka tena sarotra kosa aloha le izy satria misy zavatra maromaro aloha tsy maintsy mba jerena hoe inona ny fitakina inona ny zavatra atao ary zay koa ny olona koa dia tena hoe mieritreritra fa ity gouvernement na sy fitondram-panjakana amin'izao zay tarihan'ny colonel Michael ity no amahany problema rehetrarehetra izay aloha zany dia mety ho fahadisoana ary fahadisoam-panantenana no tenany ka mila mazava tsara fa hoe io no ametrany hoe vala ahafahana andeha hanorona an'ilay fanjakana firenena zay mamaly ny tinaky rehetrarehetra nandritry ny fotoana lava sy ny fehezina tao anatin'ilay telo herinandro zay zany le izy dia ahoana i gouvernement io zany dia gouvernement aloha zany mazava loatra tsy maintsy andamina ny tanàna amin'ny lafiny fandriam-pahalemana fa nisy ny asa voalohany tena isan'ny miandry azy akoatran'le hoe ny budget ny teti-bolam-panjakana sy ny resaka hoe programme akapobean'ny fanjakana dia hanao an'le concertation nationale zany hoe anampy amin'ny fanatanterahana le concertation nationale fa vita ny concertation nationale zay tapaka ao anatin'io zay indray no andrafitra zay gouvernement manaraka eo zany ity gouvernement ity zany tsy tena hoe gouvernement vonjomaika fa tena iasa io aloha anao ny lamina rehetrarehetra anao an'izany satria na le budget zany oharina zany concertation zany dia tsy maintsy mbola io satria ty primitive dia tsy maintsy mbola misy ny rectificative
de eo anatin'izany regny zay no mamaritra le satria tsy fantatra hoe mbola isy ve sena concertation nationale no mbola mamaritra an'izany rafitra toninny fédéralisme ny province autonome ny état unitaire décentralisé ny amin'ny régime parlement zany mbola any anaty concertation no andrafitra an'izany ny amaritra an'izany satria efa fantatra fa hiditra amin'ny république fahadimy tsikio zany ao anatin'le fandehan'lisy ka izay zany ny hoe tena isan'ny asa be miandrana io ary io koa voateraka eo io gouvernement tsy maintsy mahazo kihana farany be dia be tsy possible tsy possible tsy ho iseho mihitsy zany hoe io tokoa fa de tena hoe azo tehaka aizako de hoe tehaka zay somary sarosarotra ny toeran'ny gouvernement satria betsaka reo hoe pitsopitsony na paramètre so maintsy arahana raha ny saromitranga aloha zany am'izao fotoan'izao de hoe mizotra makany amin'ilay hoe ho fanjakana maro toerana sy légitime aloha hoe nanaraka ny lalam-panorenana raha ny sarosaromitranga